Miarabanao manaraka ity orinantsary ity indray. Androany isika hianatra momba ny prononciation. Izany hoe raha ataontsika titira kely izy dia linking consonant to consonant. Consonant zany midika hoe consonne na reny feo. Rehefa misy reny feo mitovy ka mifanarakaraka le izy dia tononona anankiray amin'le izy ihany zany. Ohatra zao hoe he likes singing. Eto zao ny likes mifara amin'ny S, ny singing mitomboka amin'ny S. Dia rehefa manona azy tsy atao hoe he likes singing fa juste S anankiray fotsiny no tononao, lasa hoe he likes singing. Ohatra zay fonana azy. Donc solotsika indray le he, solotsika hoe Bill likes singing. Eto zao le Bill mifara amin'ny L, dia le likes mitomboka amin'ny L, dia zany hoe L anankiray ihany no tononao, lasa hoe Bill likes singing. Ohatra zay fonana azy, sady aingana kokoa ianao miteny amin'izay fotoana izay no mahafinaritra kokoa ny mihaino anao. Andao isika hijery ohatra hafa. It's hot today. Zany hoe ny hot mifara amin'ny T ary ny today mitomboka amin'ny T. T anankiray ihany zany no tononao. It's hot today. She had a bad day. Bad day. Fa tsy bad day. They love vegetables. Zany hoe le ve anankiray ihany no tononao. Ary farany, this is a big garden. Lasa hoe this is a big garden. Dia izay indray no lesona antsika rehefa sendra ohatran'io zany ianao dia juste reny feo anankiray fotsiny tononao fa tsy tononao daholo le izy nefa mitovy.